Nomery toko fa efatra. Ny raharahan'ny Levita sy ny isany isam-pirazanany. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona ka nanao hoe: alao isa ny taranaky Kehata eo amin'ny taranaky Levy araka ny fokony sy ny fianakaviany, hatramin'ny 30 taona ka hatramin'ny 50 taona, dia izay rehetra miditra amin'ny antokony hanao raharaha ao amin'ny tranolay fionana. Izao no ho fanompohan'ny taranaky Kehata ao amin'ny tranolay fionana, dia ny zavatra masina indrindra. Ary raha hifindra ny toby dia hiditra Arona sy ny zanany ka ampidina ny efitra lamba fanakonana, ary hasarony ny fiaran'ny vavolombelona izany. Ary ny hodi-takasy no ataony sarona eo amboniny, ka lamba volon'ondry manga tokam-bolo no hovelariny hasarony eo ambonin'io, dia ataony eo aminy ny baony. Ary amelatra lamba volon'ondry manga eo ambony latabatry ny mofo aseho izy, ka ataon'io ny lovia sy ny lovia kely sy ny kapoaka ary ny fitoeran-divay ho fanidinana, ary ny mofo aseho dia ataony eo amboniny, dia ho velaran'ny lamba jaky eo amboniny izy, ka ho saronany amin'ny sarona hodi-takasy izany, dia ataony eo aminy ny baony. Dia haka lamba volon'ondry manga izy, ka asarony ny fanaovan-jiro fanazavana sy ny lela fanaovan-jirony sy ny hetin-jirony sy ny fitoeran-davenin-jirony ary ny fitoeran-dilohilo rehetra eo izay anaovana ny fampompivavahana. Ary ireo sy ny fanaka rehetra momba azy dia ataony ao anatin'ny sarona hodi-takasy, ka atainginy eo ambonin'ny filanjana azy. Ary hamelatra lamba manga eo ambonin'ny alitara volamena izy, dia ho saronany sarona hodi-takasy ary ataony eo aminy ny baony. Dia alainy ny fanaka-renitra enti manompo, dia izay fanaovan'ny fampompivavahana ao amin'ny fitoerana masina, ka ataony ao anaty lamba volon'ondry manga, ka ho saronany sarona hodi-takasy, dia atainginy eo ambonin'ny filanjana azy. Dia anaisotra ny lavenona amin'ny alitara izy, ka abelatra lamba volomparasy eo amboniny. Ary apetrany eo amboniny avokoa ny fanaka rehetra momba azy, izay fanaovana fampompivavahana eo, dia ny fitondranafony sy ny fitrebiny sy ny sotronafony ary ny loviany famafazana, dia ny fanaka rehetra momba ny alitara. Ary ho velarany sarona hodi-takasy eo amboniny izy, dia ataony eo aminy ny baony. Ary rehefa vitany Arona sy ny zanany ny manarona ny fitoerana masina sy ny fanaka rehetra momba azy, ka efa hifindra ny toby, dia vao izay no ho avy ny zanaky Kehata hitondra azy, fa tsy hikasika ny fitoerana masina izy fandrao maty. Izany zavatra momba ny tranolay fionana izany no anjara entany taranaky Kehata. Ary ny raharahany Eleazara zanaky Arona mpisorona dia ny diloilo atao fanazavana sy ny didikazo manimpofona sy ny fanatitra hohanina fanao isan'andro ary ny diloilo fanosorana, dia ny raharaha rehetra amin'ny tabernakely sy izay rehetra ao anatiny amin'ny fitoerana masina sy ny fanaka momba azy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona ka nanao hoe: ataovy izay tsy hahafongotra ny fokony Kehatita tsy ho amin'ny Levita, fa izao no ataonareo aminy, mba ho velona izy ka tsy ho faty. Raha manatona ny zavatra masina indrindra, Arona sy ny zanany ihany no ahazo miditra ka hanendry azy rehetra samy ho amin'ny fanompony avy sy amin'ny entany avy. Fa izy dia tsy hiditra hijery ny fitoerana masina, na dia indray mpimaso akory aza fandrao maty. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: alao isa koa ny taranaky Gersona araka ny fianakaviany sy ny fokony avy, ny hatramin'ny 30 taona ka hatramin'ny 50 taona no alaminao, dia izay rehetra miditra amin'ny antokony hanao fanompoana ao amin'ny tranolay fionana. Izao no ho fanompon'ny fokony Gersonita
hanompony sy hitondrany entana. Ny ambain'ny taberna kely sy ny tranolay fionana sy ny firakony sy ny sarona hodi-takasy izay eo amboniny, ary ny varavarana lamba amin'ny varavaran'ny tranolay fionana, ary ny fefy lamba ny kianja sy ny vavahady lamba amin'ny vavahadin'ny kianja izay manodidina ny taberna kely sy ny altara, ary ny kofehiny mba amin'ny fiasana rehetra momba azy, ary izay rehetra atao amin'ireo no fanompony. Araka ny tenin'ny Arona sy ny zanany no hanaovan'ny Gersonita ny fanompony amin'ny entany rehetra sy ny fanompony rehetra, ary atolotra ho azy ho anjara raharaha ny zavatra rehetra izay hoentiny. Izany no fanompony fokon'ny Gersonita ny amin'ny tranolay fionana, ary ny ompife azy amin'izany anjara raharahanyizany dia Itamara zanaky Arona mpisorona. Ny amin'ny taranaky Merary dia araka ny fokony sy ny fianakaviany no andaminana ho azy. Ny hatramin'ny 30 taona ka hatramin'ny 50 taona no alaminao, dia izay rehetra miditra amin'ny antokony hanao ny fanompona momba ny tranolay fionana. Ary izao no anjara raharahany ny amin'ny entana araka ny fanompony rehetra ao amin'ny tranolay fionana. Ny zanakazo amin'ny taberna kely sy ny barany sy ny andriny sy ny faladiany sy ny tsangatsanganany kianja manodidina sy ny faladiany sy ny tsimany rehetra, ary ny kofe momba ny fiasana rehetra sy ny zavatra rehetra enti manao fanompona ao, ary araka ny anarany avy no andaminanareo ny fanaka izay anjarany hoentina. Izany no fanompony fokony taranaky Merary araka ny fanompony rehetra ao amin'ny tranolay fionana, ary Itamara zanaky Arona mpisorona no mpife azy. Ary Mosesy sy Arona ary ny lohan'ny fiangonana nandamina ny taranaky Kehatita araka ny fokony sy ny fianakaviany avy, hatramin'ny 30 taona ka hatramin'ny 50 taona, dia izay rehetra niditra tamin'ny antokony hanao fanompona ao amin'ny tranolay fionana. Ary izay nalamina taminy araka ny fokony dia 740. Ireo no nalamina tamin'ny fokony Kehatita, dia izay rehetra manao fanompona ao amin'ny tranolay fionana, izay nalamin'ny Mosesy sy Arona araka ny didin'i Jehova nampitondrainy any Mosesy. Ary izay nalamina tamin'ny taranaky Gersona araka ny fokony sy ny fianakaviany hatramin'ny 30 taona ka hatramin'ny 50 taona, dia izay rehetra niditra amin'ny antokony hanao fanompona ao amin'ny tranolay fionana, izay nalamina taminy araka ny fokony sy ny fianakaviany dia 320. Ireo no nalamina tamin'ny fokony taranaky Gersona, izay rehetra manao fanompona ao amin'ny tranolay fionana, dia izay nalamin'ny Mosesy sy Arona araka ny didin'i Jehova. Ary izay nalamina tamin'ny fokony taranaky Merary araka ny fokony sy ny fianakaviany hatramin'ny 30 taona ka hatramin'ny 50 taona, dia izay rehetra niditra tamin'ny antokony hanao fanompona ao amin'ny tranolay fionana, izay nalamina taminy araka ny fokony dia 230. Ireo no nalamina tamin'ny fokony taranaky Merary izay nalamin'ny Mosesy sy Arona araka ny didin'i Jehova izay nampitondrainy any Mosesy. Ny totaly ny taranaky Levi izay nalamin'ny Mosesy sy Arona mba amin'ny lohan'ny Israely araka ny fokony sy ny fianakaviany hatramin'ny 30 taona ka hatramin'ny 50 taona, dia izay rehetra niditra hanao raharaha amin'ny fanompona sy ny fitondrana entana ao amin'ny tranolay fionana izay nalamina taminy dia 520. Araka ny didin'i Jehova izay nampitondrainy any Mosesy no nandaminany azy samy ho amin'ny fanompony avy sy ny anjara entany avy, ary ny zavatra nalamina araka izay nandidiny Jehova any Mosesy.